fotom-pinoana miteraka olana, ahoana ireny no ilazan'ny baiboly azy? Fahatafaraka aminao miaraba, mirary soa ary mankasitraka amin'izao ampam-potoana iarahantsika izao. Ny fijerin'ny soratra masina no jerentsika manoloana ny fotom-pinoana izay miteraka olana. Ilay fototra inoana izany ao anatin'ny tontolo-kevitra ny hoe kristia sy ny hindoisma isika izao. Inona moa ny zava-misy ao amin'ilay hindoisma? Ny voalohany izany dia ilay hoe ny finoana an'ilay samsara, ilay cycle de vie, hoe velona dia miaina dia maty, dia avy eo mifindra amina olona vatana hafa indray. Dia io fotom-pampianarana misy ny samsara sy ny karma, na hoe ny asa sy ny vokatra indray izany ny karma io, dia mitarika vokatra eo amin'ny fiainan'ny olona. Dia izao nefa ny zavatra misy. Ilay olona rehefa mifindra any amin'ny vatana vaovao dia tsy tadidiny kory izay zavatra niainany tany aloha tany. Izay izany ao anatin'ilay finoana hindoista. Tsy tadidiny akory ny lasany tany aloha tany, tany amin'izy vatany tany aloha tany. Dia inona no olana amin'izay? Manjary very ny rariny. Satria ahoana moa izany no mahatompo ny andraikitra ny olona anankiray izay tsy tadidiny akory ary ny lasany, ny zavatra niainany. Dia mety tsy ara-draviny izany no hitondrana azy na hitsarana azy rehefa avy eo, satria ny Romana 13:24 dia milaza an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa samy ampamoahan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Dia ianao izany manana tena be dia be hoe niaina tamina vatana anankiray taloha, dia izao ianao vatana hafa indray. Dia rehefa rahampitso, raha afaka pitso ianao izany vatana im-be dia be. Dia raha ho ampamoahana amin'ny tenanao ianao, dia iza amin'ireo vatanareo izany no hitsarana anao? Fanontaniana ngeza be mipetraka izay lasa miteraka olana izay zavatra manokana izay. Izay ny voalohany. Misy olana faharoa indray ity dia hoe miditra ao anaty vatana vaovao indray ary ilay fanahy rehefa aorian'ny fahafatesan'ilay vatany teo aloha izany. Dia misy foana izay cycle na hoe fiverimberenana izay ary tsy misy fetra araka ny finoana hindoista. Ary ny tena olana eto dia izao hoe tsisy fiandohana sy fiafarana mazava voafaritra izany hoe taiza io ny andoha, iza ilay fanahy reto izany izao, hoe ny olona taiza ho aiza izany izao ireo miaina ireo, dia iza izy ireo? Tsy voafetra dia hifarana aiza ny fiainan'izy ireo? Izany izany dia lasa tsy mazava izany. Fa ny ampianarin'Andriamanitra antsika kosa ao amin'ny Kristy dia izao hoe miaina indray mandeha isika dia misy ny fitsarana antsika, ho tsaraina izany. Izaho ny amin'izay nataoko, ianao ny amin'izay nataonao. Mazava tsara ny lazain'ny soratra masina. Ny fahatelo indray dia izao, ahoana indray izany maha-izy ny olona? Misy olana indray koa izao, satria miova izany ny olona rehefa mifindra ao anaty vatana vaovao izy dia olona hafa vaovao indray izany iny miaina iny. Kanefa dia hoe ny fanahin'ilay anankiray efa maty teo no mankao amin'ilay anankiray vaovao. Dia amin'ilay vatana vaovao nefa dia vaovao ny fahatserovana, vaovao ny fanandramana, vaovao ny endrika, vaovao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha ohatra izany ka miova ohatran'izay moa izany ilay fiainan'ilay olona, dia ahoana ny ahafantaran'ilay olona hoe iza marina moa izany izy? Ilay tamin'ny voalohany izy sa ilay tamin'ny faharoa izy sa ilay tamin'ny fahatelo sa ilay aroviana vao tena izy? Sa mbola maneho tena mbola tsy tiako indray ity izaho ity fa dia hiovany amin'ny kafa indray rehefa maty eo? Tsy fantatra intsony izany. Fa ny fivavahantsika miaraka amin'ny Kristy kosa dia nampianarina fa noharian'Andriamanitra ho tokana ianao io ihany, ary tompona andraikitra fenony amin'ny tenanao ianao, tsy manam-paharoa. Torak'izany koa izaho. Ary mbola tian'Andriamanitra hitondrany antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny olana farany amin'ity resaka fotom-pinoana hindoista ity dia izao, tsy azo antoka izany ny famonjena. Fa nahoana ianao? Satria tsy maintsy mandalo fiainana be dia be, tsy tambo isaina mihitsy ny fanahy anankiray izay vao hoe manao ezaka izy ny ho afaka. Dia izy daholo izany tamin'ny alalan'ny olona maro samihafa, anarana maro samihafa, endrika maro samihafa, toetra maro samihafa ve? Dia iza marina izy? Dia ela be aty aoriana izy vao tena ho afaka. Izao indray no lazain'ny soratra masina mahakasika an'izay. Jaona 5:24 Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Toky ngeza be ho antsika izany. Mbola manohy izy hoe fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy.
ry namako, raha manoloana n'izany fotom-pinoana miteraka olana izany ianao dia manatona ny Kristy. Izay no atao. Ao amin'ny Kristy tsisy olana mihitsy ny fotom-pinoana, zavatra ara-dalàna ara-drariny ary marina no atolotry Kristy ho anao. Atao sika hivavaka. Tompo, esory eo aminay ny fiozongozonana amin'ny finoana, fa rehefa nampahafantarinao amin'ny soratra masina izahay mahakasika ny momba ny olombelona, mahakasika ny tombam-bidin'ny olombelona atrehanao, dia ampio kosa izay hahay handray izany am-pitiavana, hamaly fitianao, hanompo anao, hanoanao ary tsy hozongozona amin'ny foto-kevitra hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.